Tsy velany koa dia ankalaza ny andron'ny voalohan'ny volana May tsika izay natao indrindra ho andron'ny mpiasa fetin'ny mpiasa navatarantsika azy andro voatokana ho tsy asana fa handraisan-karama mitotongana nefa ny fiainan'ny mpiasa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fanamariana nentin'ny fivondronam-ben'ny mpiasa eto Madagasikara amin'izao akatoky ny fetin'ny mpiasa izao misy ny antsoavo nataon'izay fivondronam-ben'ny mpiasa eto Madagasikara izay manoloana ny olana izay mianjady amin'ny mpiasa. Mitaky ny fantsiana ny rizaten'ny feny fiainana ara-tsosialy ny mpiasa malagasy ny fivondronam-ben'ny mpiasa eto Madagasikara na ny CTM. Anisan'ny fantsiana nentina ny ampiakarana amin'ny volanjaza ho 5,500 karama farany ambany na ny SME izay ho voafetra ho 3,3 alina sy 1 ariary amin'izao fotoana izao. Izany hoe raha 2 ariary isaky ny ankizy mpianatra latsaky ny 220 taona no omena amin'ny mpiasa amin'izao fotoana izao dia tafiakatra 2,790 ariary zany raha toka misy ny fantsiana entiny. Raha ny fanazavana ny taona 13 no nanolotra ny fantsiana tamin'ny fahefanam-panatanteraka ny CTM saingy hatreto dia mbola tsy mivoaka ho lalàna ny fantsiana na riso ny fivoriam-ben'ny mpiasa. Tena fanovana io zany dia olo zany voalohany indrindra vola fisondronoana eo koa zany ireo vola fa me amin'ny fianakaviana na ny atao allocation familiale dia manaraka an'izay ireo fandraisana tanana ireo marary vokatry ny asa na ireo mpiasa sendran-loza ireo mpanaterahana ny asany zany hoe ireo régime matelo anivon'ny knaps amin'izao fotoana izao zany no misy fanatsarana bebe raisiko anohatra fotsiny angamba ohatra hoe volanjaza zany raha raisina amin'izao fotoana izao sy mihoatra amin'ny io dia tokony hitombo hatrany amin'ny 700 isanjato zany hoe avoeny latsakely amin'izao fotoana izao. Etsy mikanja mitafy Mahamasina no ankalazan'ny sendika ao anatin'ny CTM ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa voalohan'ny volana May 2024. Anisan'ny loha hevitra dinihana mandritra izany momba ny fanatsarana amin'ny fiainana ara-tsosialy amin'ny mpiasa malagasy. Ny fankalazana ny volana May zany izay fafana isan-taona dia amin'ny fotoana ity atao amin'ny kanja mitafy Mahamasina. Loha hevitra roa lehibe no resahanao dia ny voalohany momba ny asa telovozona amin'ny endriny vaovao. Marina fa efa nisy fifanarahana iraisam-pirenena ny Somiato Madagasikara momba fanafana ny asa telovozona na ny asa titika atao fa misy endriny vaovao amin'izao fotoana izao amin'ny endriny moderna izay mbola azonao hoe tsy dia mahafantatra loatra angamba ny ankamaroan'ny mpiasa. Izay zany no anisan'ny loha hevitra ho velabelarinao. Loha hevitra faharoa dia momba ny fiainana ara-tsosialy indrindra ny fitakiana ny famoahana an'ilay rizaten'ny vaovao momba ny fiainana ara-tsosialy. Marinay fa efa tany amin'ny taona 10 no efa nampitaina tany amin'ny fitravazakana io volavola lalàna momba ny fiainana ara-tsosialy vaovao io ka hatramin'izao zany mitotongana ihany falim-piainam-piasa mitotongana falim-piainam-pianakaviana izay azo laverina hoe tokony ahitsin'ilay rizaten'ny vaovao ka eo zany misy ny fanentanana koa sy ny fitakiana hoe tokony hivoaka amin'izay ilay rizaten'ny vaovao momba ny fiainana ara-tsosialy. Raha ny fanamariana nentin'Andriamatory Andrianasolo José tsy maharisika loatra hiditra mpikambana amina sendika mpiasa malagasy satria mbola 1,2 isanjato mpiasa ihany no ao anatina sendika amin'izao fotoana izao.